Fa le merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity dia manonona ny fiadanan'ny tompondray aminao izay tonga eto anio. Minao fa mbola vonona hatrany ianao iain'ny tompo. Amen. Indray mantsy efa misy an'ilay atao hoe inconsciemment zany hoe efa tsy araky ny efa tsy saina mandeha intsony fa efa mandeha ho azy sisa ilay vatana manatrika ny fotoana tahaka izao dia minao fa tsy tahak'izay no ao anatinao fa mba tena maniry marina ianao. Amen. Satria izay mihitsy ny afatritsika amin'ity andro anio ity dia minao fa mangy anao izy amaly anao araka ny aomponao any Jehova. Amen. Inona ny aomponao androany? So dia vary sy laoka. Ina vary sy laoka ihany rehefa avy eo ngamba. Fa mihoatra noho izany dia minao fa tsy mofy an'ny velomanao androany fa ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia ilobava iresaka aminao izy anio. Amen. Dao tsika ary ijery soratra masina batotika kely ety azafady. Atao amin'ny Galatiana 5 no andeha ho jerentsika. Zay. Galatiana 5 andeha ho vakintsika anio. Galatiana 5 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 15. Galatiana 5 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 15. Toy izao vaky ny teny ary aminaran'i Jesosy. Ao tsara ianao fa miariary ny asan'ny nofo fa hoy izao andininy fa 12 mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy dia manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo dia zao fitsangajangana, falitoana, fijejojoana, fanimpody sampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adala, fiafinafonana, fampiananiana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalovan'ny ratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy mandova fanjakan'Andriamanitra. Fa nivokatra amin'ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faripo, famirapana, fanaova-tso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany fa za ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy mifilany tamin'ny hazo fijaliany. Raha velo fanahy isika zany dia aoka andeha araka ny fanahy. Amen. Tamin'ny heriny isika raha tsy diso tao amin'ny Efesiana 4 no fampiresantsika resaka ady ara-panahy. Dia androantsika mbola iresaka mikasika an'izay ihany dia sady mamea zany précision eny andalany eny arak'izay tarihan'ny tompo atsika dia manintsy any koa fomba fijery be dia be izay raiky tapisaka ny anaty fisainatsika any mety efa nanompo 20 taona 30 taona ianao dia nefa mbola le définition famaritana nampianarina anao sy nieritreretina anao tamin'izany fotoanandro zany ihany mety mbola mifantsika be any anatinao dia reny no ezantsika efa nazavana mba hivoatra tsara ary tompo tsara tsika amin'ny fahalalana tsara ny tompo. Amen. Satria ny antony dia zao rehefa miaraka amin'ny tompo dia indraindray misy karazany olona ohatra zany zao hoe raha miaina fotsiny amin'ny manofo dia misy karazany olona misy mianatra mandritra ny kilasy atao hoe voalohany primaire dia mijanona dia ina ny dikazay rehefa nafeno 70 taona ary izy dia mijanona eo amin'izay niveau primaire zay ihany niveauany
dia misy indray olona mianatra dia mijanona izy any secondaire tsy afaka BPC dia mijanona dia mijanona eo amin'iny ihany nivoany na dia efa feno 40 taona ary izy ary misy olona efa feno 40 taona efa fosola loha efa fotsy volo mbola lasa ihany mianatra dia mivoatra foana le fahalalana izany hoe tsy hoe efa 40 taona ny olona dia mitovy daholo fahalalana le olona efa 40 taona fa arakarak'izay nivoany ihany dia takizay ihany koa tsika tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra misy zavatra fantatritsika dia mety hony hijanona tamin'izay nivo zay ianao fa androantsika aloha dia hiakatra indray ampahiresy kely aloha le namanao fa so anao varim-bariana be hiakatritsika hoe amen. Zao ary le zavatra zay ambara soratra masina fa hoy zao aminareo mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Tao anatin'ny ray volantsika dia efa fampiresaka mikasika an'izany ny fampianaran'ny Petera tamin'ny herintsika ny resaka ady ara-panahy dia androantsika mbola hitohy amin'izay resaka izay satria ny atao hoe ady ara-panahy dia adiny nofo sy fanahy. Ny tena marina tsika tsy miady amin'ny devoly, tsika tsy miady amin'ny devoly fa ny devoly tsisy nininna azo ny atao atsika raha vao tsisy nininna ataony nofontsika antsika. Mekro seconde ianao andiniana zany. Tsisy nininna azo ny devoly atao atsika raha vao tsy misy nininna ataony nofontsika antsika. Ny devoly ny atao hoe pakafanahy. Dia hoy ny tenin'ny soratra masina milaza teo ambavan'i Jakoba hoe alaim-panahy ny olona rehefa tariany filany sy fitahiny izy. Zany hoe raha tsy misy ny fitariany filana sy ny famitahana dia maninona tsy alaim-panahy ny olona ary chômeur ny devoly. Fa noho ny amintsika, noho ny amin'ny filantsika, noho ny amin'ny nofontsika dia manana asinga devoly ary miasa fatratra sy mavesatretana mihitsy izy mba hahatonga antsika ahita faisany sainy ao anatiny. Dia zay ny dikan'ilay ady ara-panahy zay resana. Dia manazava amin'izay ny apôstôly Paoly ao anatin'izy hoe fa inona moa ty kombatsika ty, inona le zavatra mitranga dia ahoana le fandehan-javatra ary ahoana ny fomba fiadiana amin'izany. Tamin'ny herintsika ny resaka fomba fiadiana anankiray dia ny finoana. Kanefa reo rehetrarehetra reo dia fameno daholo dia tamin'ny alady ihany koa tsika nomeny ny mpanompon'Andriamanitra ny fampianarana mikasika ny hoe mijery ny tsy hita ao ambadiky ny hita. Dia androantsika mbola hitoy ao anatin'izany. Hoy izy le soratra masina ary hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Eo zany lay ady ara-panahy. Androany te hiresaka aminao mikasika an'ity atao hoe nofo sy fanahy ity. Dia rehefa azonao io nofo sy fanahy io dia tsy omenao sakafo ny nofonao dia ho velona fanahinao. Zay fotsiny système, tsy omena sakafo ny nofo dia velona ny fanahy. Zay ny dikan'le hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Zao zavatra tiako zaraina aminao raha lasa nabavy ao anatin'ny tontolo izay misy atsika ity. Rehefa nateraka indray tsika, rehefa tena zanak'Andriamanitra marina tsika, dia misy anankiroa ao anatintsika. Misy natao hoe fanahy mahazanak'Andriamanitra. Jaonina 7:7. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita fanjakan'ny lanitra. Jaonina 7:5 ho iaho aminao. Raha tsy ateraka na izy tsy ateraka ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe ao anatintsika ao na nateraka Andriamanitra amintsika dia misy ny atao hoe fanahy. Fanahy mahazanak'Andriamanitra. Fanahy tia manao sitrapon'Andriamanitra. Fanahy tia manakaiky ny rainy. Zay mahatonga hoe tsy ny olona rehetra ny maniry hivavaka. Tsy ny olona rehetra ny maniry anompo. Tsy ny olona rehetra no rehefa resahana hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy dia hivavaka tokoa. Fa na ny apôstôly ary tsy naniry an'izany satria tsy nateraka indray zareo. Dia tsy nisy an'ilay fanahy mahazanaka mitadiny dadany ao anatiny. Tsika zao raha vao tonga saina ka tsy fantatritsika ny dadantsika dia inona ny zavatra mandeha voalohany? Mitadiny dadantsika tsika. Fa izy ao any dadako dia takizay ihany koa ilay fanahy ao anaty. Ny olona tsy manana faniriana zava-panahy raha tsy tonga amin'ny fahateram-baovao izy.
Dia rehefa tsy manana faniriana zava-panahy izy, dia inona ny atao mpitondra fivavahana? Terena le izy. Raha tianao tafity ty, raha tianao aomby ty, raha tianao mety zao, raha tianao salama, raha tianao ambinina, raha tianao voaro, raha tianao voatantana, raha tianao ohatr'izao, raha tianao ohatr'izao, raha tianao ohatr'izao, dia mila manao zava-panahy ianao. Mila mivavaka ianao, mila mifady anina ianao. Io faty fitahiana io tsy tonga ho azy io, fa misy hetsika mila ataonao, mila manao azy anao, dia mila manome ianao, dia mila misy zavatra entanina be deaibe. Satria maniny le fanahy ao anaty tsy maniry hitadin'ny rainy. Azonareo satria tsy nateraka indray ilay fanahy, fa rehefa nateraka indray ny fanahy dia maniry izy hitadin'ny rainy. Eto ankilan'izany isika dia manana fanahy mazanak'Andriamanitra izay maniry an'Andriamanitra. Amena. Say maniry hifandray aminy, say tsy mety raha mipetrapetra-potsiny, tsy hoe voasazy tsy hoe voakapoka, tsy hoe latsahambaratra, tsy hoe hidiran-doza, tsy hoe misy mamaky ny trano fa le ao anaty mihitsy ny tsy mety. Fa maniry sy mangetaheta hifandray. Zay le fanahy mazanak'Andriamanitra, zay le fanahy nona. Ozy Petera laza hoe tahaka ny zazy voateraka dia maniry fatratra ny ronono ny mpanahy, mba hitombona reo amin'izany. Ny olona nateraka indray dia misy faniriana sy hetaheta zava-panahy. Natao hoe zava-panahy dia tsy sekrena fanambinana, sekrena fitahinana, tsy ambaratelo fipoahana, fa natao hoe zava-panahy dia le faniriana mihitsy hifandray amin'Andriamanitra. Natao hoe zava-panahy dia tsy curiosité hoe any amin'ny 4 kilometatra ary misy an'Andriamanitra. Inona ary ny dikan'ity teny ity? Ahoana ary ny ambaran'izao? Ahoana ary ny ambaran'izao? Fa natao hoe faniriana zava-panahy, tena faniriana hifandray amin'Andriamanitra mihitsy. Faniriana hifamatso aminy, faniriana hiresaka aminy, faniriana tsy petrapetra fa fotsiny, fa tena hoe matsiaro mihitsy hoe novonjeny Kristy dia anao inona eto amboniny ity zao tontolo zao ity amin'izay ary aho. Zany ny olona rehefa nateraka indray ato zay fanahy naterak'Andriamanitra. Fa zao koa nefa raha lasiana bavy, isika zanak'Andriamanitra raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia ozy ny Soratra Masina milaza hoe na dia efa nomena fanandramana ny amin'ny fanahy ary tsika, na dia efa nomena fanandramana ny amin'ny fanahy ary tsika, dia mbola misy nofo foana ato anatintsika. Ary io nofo io dia manohitra ny fanahy. Ny atao hoe nofo dia tsy ilay olombelona te hinan-kanina, na olombelona te hitsangatsangana, na olombelona te hanao vakansa na ohatran'izany, fa le mpanohitra an'Andriamanitra mihitsy no atao hoe nofo. Ilay mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra tsotra ny tonga dia omentsika ao anatin'ny tantara. Tamin'ny zanak'Israely namakivaky ny tany efitra, Andriamanitra miteny zavatra anankiray aminy. Tsy maintsy tonga any amin'ny tany Kanana ianareo. Fa ny nofo manohitra an'izay dia menomenona, fa tsy mifamatotra, tsy miara-mandeha, tsy miara-mirona amin'Andriamanitra sy amin'ny fisainan'Andriamanitra sy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hoe tsy maintsy tonga ho any amin'ny tany Kanana isika. Fa ny nofo manohatra an'izay zay mila mihinana tongolo, zay mila mihinana voatabia, zay mila mihinana hena, zay mila mihinana zao, zay mila mihinana zao, zay mila mihinana zao. Zay ny atao hoe nofo, lay mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Mety sarotra amintsika ny eritreretra an'izany dia inona zany nofo any anaty zany tsy te ho any Egypte, zany tsy te hijangajanga, tsy zay ny atao hoe nofo. Nofo tsy hoe te hijangajanga, eny mety misy kely any anaty izy, fa le mpanohitra an'Andriamanitra any anatintsika mihitsy ny atao hoe nofo. Le Andriamanitra te hitondra antsika ho amin'ny sitrapony, dia za nefa teo amin'ny sitrapoko, za teo amin'ny fievitro. Andriamanitra mitatana antsika, dia miresaka amintsika, dia mitondra antsika hoe mbola mandalo amin'ity ianao aloha zao, fa le nofoko kontra an'izay tsy mety amiko zany. Andriamanitra miteny mbola tsy miteraka aloha ianao zao, fa ny nofo any anaty any mamorona fisainana amin'izay dia mieritreritra, dia mitady moyen ahafahana hatateraka an'ilay sitrapoko izay mbola tsy ao amin'ny planin'Andriamanitra. Azonao ve hatreo? Samy manana ny azy ny nofony. Misy te hanangatrano, Andriamanitra mbola tsy amin'izay, dia avy ny nofo dia mamoro ny zavatra,
dia tonga namana izay asesiky ny devolina na resao kely ary misy banky manao azozo zao pré ohatra zao pendant zao anesy sisisisisy dia avy nofo alay-pana izy dia lasa mitondra zavatra tiany atongavana dia manohitra n'Andriamanitra. Nofo ny hevany nanohitra n'Andriamanitra. Natao hoe nofo tsy mihinana akondro, tsy mihinana paiso, tsy mihinana goavy tao amin'ny sahedena ny resaka. Fa ny atao hoe nofo mihinana n'ilay tenenin'Andriamanitra hoe aza hoanina eo dia mbola nohaniny ihany. Zay ny atao hoe nofo mpanohitra n'Andriamanitra ary nofo mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Zao le sotra masina izay vakitsika teo amin'izay. Mandehana araky ny fanahy ianareo. Ny sekret ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasena bavy dia mifamatotra amin'ireo teny ireo. Rehefa mandeha araky ny fanahy isika dia tsy matateraka sitrapony nofo. Zany hoe lalana ray ihany ny azontsika ary rehefa mandeha araka ny nofo isika dia tsy matateraka ny sitrapon'ny fanahy. Azonao ve zany? Na ianao zany mandeha araka ny sitrapon'ny nofo dia tsy mandeha araka ny sitrapon'ny fanahy. Na ianao mandeha araka ny sitrapon'ny fanahy dia tsy mandeha araka ny sitrapon'ny nofo. Ozy lay afatra tamin'ny alahady hoe mijery ny tsy hita ao ambadiky ny hita. Mahita ary mijery alizy, na ianao mijery an'ilay tsy hita dia mandeha araka an'iny, na ianao mijery an'ilay hita dia mandeha araka an'iny. Fa na dia manana maso roa ary tsika dia tsy azontsika ataony sady andeha araka ny fanahy, andeha araka ny nofo. Tsy afaky ny ahita zava-panahy ianao sady ahita zavatry ny nofo. Tsy maintsy misy ray negligena amin'ireo izay ianao vao mahita ny anankiray. Ary ny mora hita indrindra dia ny zavatra ara-nofo. Lay zavatra mirentirenty vetivety eo, lay zavatra manitona, ary zay mihitsy ny endriky ny zavatra ara-nofo. Lay sary tao amin'ny sahedena hoe tsara tarehy matehinana mampahendry. Any am-bokin'ny Isaia miresaka izy mikasika an' Jesosy Kristy izay lehilahy sady zatra fahoriana. Raha nijery azy isika izy dia tsy nisy atsaran-tarehy aniritsika azy akory. Ny tontolo ara-panahy dia zavatra toa tsy mahaliana, zavatra manjavozavo, zavatra tsy tena hita hoe ahoana marina tokoa moa ty zavatra ty. Napetraka Andriamanitra, mivelan'Andriamanitra teo anatrehany, tsy mivelan'Andriamanitra moa zany fa tonga ny fotoana niady mpiandrondry ny Lota sy ny mpiandrondry ny Abrahama. Rehefa teo niady teo ny mpiandrondry ny Lota sy ny mpiandrondry ny Abrahama, ozy Abrahama nyresaka tsy mety raha miady isika fa tsika dia penakavy ihany. Ka zao alohantsika misaraka. Raha ianao any atsimo, zaho any avaratra, ianao any atsan, zaho any andrefana, dia safidio velariko alohanao jereo zay tianao. Zay le hita maso izay. Zay le zavatra azo tapaitanana, zay le filan'ny nofo zay. I Abrahama kosa ho ambadika ilay resaka dia mijery ny fampanantenan'Andriamanitra. Ary tsy matahotra ny fomba fitondran'Andriamanitra azy eo anatrehan'ilay safidy mipetraka. I Lota mijery ny zavatra ara-nofo dia mandeha amin'ny ara-nofo, dia nona zavatra ara-nofo, dia te ahazo zavatra ara-nofo. I Abrahama nijery ny teny fikasana izay tsy hita maso, izay milaza aminy fa ataoko tahaka ny kintana ny taranaka ho ary ho an'ny taranaka ho nanomezako an'ity tany izay tsy hita ny masonao ty akory. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra raha lasena bavy, ny fomba andresena ny nofo dia ny fandehanana araka ny fanahy. Nampanantenen'Andriamanitra fiainantsika dia ndao hijery ny fiainana izay nampanantenainantsika. Misy zavatra ara-nofo be da be velariny ao anatrehana. Misy zavatra mamitaka be dia be. Jereo tsara ny tantara azonao vakiana tsara nge any am-bokin'ny Genesisy any jereo rehefa tonga any hatramin'ny tantaran'ny Lota sy Abrahama. Fa i Abrahama tena nanana assurance mihitsy miresaka amin'ny Lota satria izy manana teny fikasana. Fa na inona safidian'ny Lota eo tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana ho ahy, satria Andriamanitra niresaka tamiko ary za mandeha araka ny fanahy. I Lota tsy manana teny fikasana. Lota nanaraka fotsiny any Abrahama. Niala tao Arana i Abrahama tao Mesopotamia, mandehana ny amin'ny tany izay atoroko anao, dia lasa Lota nanaraka ny dadatoany. Abrahama moa zany dadatoany dia lasa nanaraka azy moramora teny. Tsisy vision, tsisy fanambarana avy amin'Andriamanitra, tsy misy fanahy mitarika azy, tsy misy lalam-panahy hitany fa manaraka fotsiny. Tonga teo amin'ny vanim-potoana anankiray amin'izay isafidianana. Any amin'ny ara-nofo izy nandeha. Inona ny nefarany?
Nijery an'ilay tany izy dia ozy izy sotra masina milaza hoe ary nijery izy dia nahita ny atsaritarehan'ny Sodoma fa tahaka ny sany Jehova izany. Inona io sany Jehova io? Tahaka ny Saedena Sodoma. Mijery an'le zavatra hita ranofo, mijery an'le famaliana vetivety, mijery an'le mafinaritra vetivety, fa tsy mahita any ambadika dia tsy inona fa ny teny fikasan'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika eo izay ho alefa eo anaty antsika ary fitaovana eo am-pelantanan'ny devoly tsy misy afa-tsy ny filany ny nofontsika. Andriamanitra mitarika antsika, Andriamanitra marina mitondra amin'ny fiainantsika. Amena. Zany zavatra zany aoka hivoaka ny vavanao foana zany Andriamanitra marina ianao. Andriamanitra mitondra amin'ny fiainako ianao. Misy zavatra tsy takatry ny saiko be dia be mitranga ao anatin'ny fiainako. Fa Andriamanitra marina ianao. Ary za hijery an'le tsy hita, za hijery an'le zava-panahy, za nona zava-panahy. Amen. Zany nateriny Abrahama nisy fotoana Andriamanitra mipropôzy aminy mihitsy nivoaka tany tokotany izy. Andro alina ny teneniny aloha Abrahama andany ianao manao fanatitra ho aho. Dia ataovy mifanatitra dia rehefa nataony Abrahama mifanatitra tsy fantatro anankifito so anankirombyfolo nasain'Andriamanitra atao. Tonga ny alina feno voromanidina saika inana mifanatitra dia lasa Abrahama mandroaka le voromanidina, mandroaka le voromanidina. Fa reraka izy noho ny alina dia restory izy tao anatin'ny torimaso. Dia niresaka tamin'ny Andriamanitra sy tamin'ny ireo nkitana raha hitanao. Loatra lavitra noho ireo nitaranaka ao. Andriamanitra za nge tsy manan'inona nanontanian'Andriamanitra mihitsy Abrahama, inona ny tianao omeko anao? Tsisy ozy Abrahama, tsisy. Taranaka ny tsy ananako so, za tsy mila fananana. Tonga teo anatrehany Sodoma, tsisy alina fakapanahy intsony. Miseho samy nahita zao ihany ny masony Abrahama sy Lota. Fa ozy Abrahama fidio izay tianao hoe lasy Lota nitsofoka tany Sodoma. Ary fantatritsika ny faran'ny tantara tany Sodoma. Fa rehefa tany Sodoma Lota saika apotika tany izy. Ary ny vadiny dia mivadika sira. Ary ny fananany rehetra dia mahita ao Sodoma. Satria manino mandeha araka ny nofo. Eto amin'ity zao tontolo zao ty raha lasena bavy. Ny zavatra impression, ny zavatra tsindry alefan'ny Satana amintsika. Ny zavatra fakapana rehetrarehetra alefan'ny Satana amintsika. Ny opportunité sokafana tahaka ny mamiratra, tahaka ny mafinaritra, tahaka ny mety. Zany natao hoe mandeha araka ny nofo, mijery an'ilay zavatra hitan'ny maso. Be dia be ny zanak'Andriamanitra mijery ny zavatra hitan'ny maso. Mijery ny fahoriana hitan'ny maso. Mijery ny fijaliany ankohonany hitan'ny masony. Mijery ny fasairanana, ny problema amin'ny tompotrano, ny problema amin'ny mpiarahamonina, ny problema amin'ny sekoly, problema amin'ny resaka fifaneraserana maro isan-karazany. Masotra masina mampianatra antsika ao anatin'ny kombatsika ankehitriny. Fantatrao ve zany? Fa komba misy eto. Ianao tsy mahita ninina masonao ary nofo ohatry ny mandeha ako dia mitady vola dia miasa dia mianatra dia sisisa fa ao amin'ny tontolo tsy hita maso. Fa ady ara-panany eo. Kotrana be mihitsy ny eo. Ary raha vao tsy mahita an'izay ny olona fa mijery an'ilay zavatra hitany maso fotsiny dia misy zavatra be dia be avoakany. Misy toetra be dia be, misy fivolanana be dia be, misy fahadisondalana be dia be. Andro azo sotra masina mampianatra antsika mandehana araka ny fanahy. Aza mandeha araka ny nofo. Mandehana araka ny fanahy. Aoka honoana zava-panahy. Misy zavatra rozy ao anatintsika na dia zanak'Andriamanitra tsika. Misy ilay fanahy nateraka indray. Dia misy ilay nofo maha-olombelona. Ray amin'ireo ihany ny azonao omena sakafo. Dia anjaranao no misafidy. Iza no omeko sakafo. Ray amin'ireo ihany ny azonao velomina. Fa tsy afaka samy velona ireo. Sady velona ny egoako, ny ampoko, fizaozaoko, fisehoko zavatra, ny faniriako tahina, ny faniriako azo an'izao, faniriako ivelatra, faniriako ho tafita, faniriako oatra zao, zaza be dia be, zao be dia be. Ozy Jona mpanao batisa nresaka any amin'ny Jona 7:1-7 any. Izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mihena. Tonga teo amin'ny mpianatra dia niresaka taminy. Indro ilay lehilahy nataonao batisa tao Jordan. Fa izy ndray zao manao batisa ary tsy vitany hoe izy manao batisa fa le ankizy kely mpianany ireny ampanaoviny batisa.
Mieritreritra ny mpianany fa ho taitra ny ampopony Jauna. Dia hiteny Jauna hoe ahoana ary tsy matoko mihitsy nyzany lehilahy zany. Nefitsika mba tena ohatran'izao, mba tena ohatran'izao. Tena tsy mety mihitsy ny fa ozy izy Jauna ny resaka izy ny tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina. Izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina. Raha tianao ny andeha araka sitrapon'Andriamanitra, misy nofo tsy maintsy lavina ao anatin'ilay izy. Misy sitrapo tsy maintsy lavina ao anatin'ilay izy. Misy tena tsy maintsy lavina ao anatin'ilay izy. Ty za ty te azo foana. Ty za ty te aomby foana. Rehefa misy fotoana hoentin'Andriamanitra ny problema dia inona ataon'ity za ty memena ny ataon'ity za ty. Zay zay ilay atao nofo. Azonao ve za? Dia io nofo io raha vao velominao io. Inona atao hoe velomi? Menao azy zay ilainy. Dia menao azy zay tiany. Dia fananao miafina foana. Mety tsy heninao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia lasa mekamo ianao mivavaka. Dia lasa memalaina ianao. Dia na mivavaka eto ary ianao dia lasa varim-bariana fotsiny. Dia ny andro fotoana fotsiny ataonao raharaha. Ela be koa ny le mpitarika fotoana. Fanahy tsisy repertoire hafa mihitsy izany foana ny averiny. Manina zao ireny taritina impolo ohatr'izany le refrain. Satria le fanahy ny anaty any efa manomboka kilabao. Fa le nofo velomina foana. Manino tsika eto anivo zao fanompony zao tsy miresaka an'izany resaka fitahiana zany. Sao heverinao fa tsy voatay ary zay voatay. Fa mipirina any fotsiny zany. Satria tsy zany no tianao omena sakafo. Azonao. Rehefa fitahiana ny voizinao dia misakafo ny nofinao any anatinao. Sakafo izay. Rehefa dokadokafany olona ianao, misakafo izay. Sakafo izay. Ny akanjonao efa fiena. Komody. Mbola lasa ianao manao lèche vitrine ihany. Sakafo ny nofinao ny dikazay. Dia rehefa misakafo ny nofinao dia mamorona ny sainao. Manome excuse. Angamo fahotanany mba mividy zay tiany. Angamo ratsy zany. Fa impiry andalo eto ambonin'ny tany. Tiranga farany le any anaty zany fa tsy le zavatra ivelany. Io tsy manina zay anovanao sy tsy anovanao. Fa le omenao hanina mihitsy. Lay vokisanao, lay fahananao. Dia rehefa fahananao izy dia jereo amin'izay ozy izy sotra masina milaza miariary amin'izay ny asan'ny nofo. Fitsangajangana, faly taona, fijejono. Ty témoin iray ty mba lazaiko anareo dia andana jereo fotsiny le izy fa tsy resaka zavatra betsaka tsika. Jereo tsara fiangonana. Fa fiangonana rehefa tsy mitory zava-panahy, rehefa tsy zava-panahy no ivon'ny resaka ao, dia jereo aby ireo. Asan'ny nofo ireo. Fitsangajangana. Dia andana jereo, tsy resaka zavatra betsaka tsika. Enoy ahoana zavatra mandeha. Dia maheno tantara be dia be amin'izay ianao. Ny tena enona azy miditra sapana. Ianao mantsy rapin-tsotra tsy mahita nino. Fa raha vao miditra sampana ianao, enonao daholo. Ay hoe zany misy an'izany ato. Misy an'izany ato. Misy volatra an'izao tsy hita. Misy volatra zao nahodiny ianona tropiny ianona miaraka amin'ny ianona manomboka misokatra amin'ny masonao dia mahita amin'izay le mitovitovy fihetsika rehetra miaraka. Mitovitovy volokoditra rehetra miaraka daholo. Rehefa mitovitovy ny avon'ny talon miaraka daholo izy rehetrarehetra. Misy asan'ny nofo vokisana. Misy sitrapon'ny tena vokisana. Dia zany zavatra zany rehefa vokisana tahak'izay dia mahatonga antsika tsy mahita intsony. Rehefa voky io nofo io jamba ny fana. Vakio ny bokin'ny Apokalipsy 7:7 fa tsy fantatra 7:10 angamba izy manomboka miresaka ny fiangonan'ny Laodikia. Fa jereo avy ny areti-panahin'ny Laodikia rehetrarehetra. Satria manino voky be le nofo.
hoy ianao hoe za de niary fananana, za de manan-karena sady niary fananana be ka tsy manana zava-mahory. Zay le nofo voky. Tsisy idirany amin'ny vola aman-karena zany. Ianao afaka manana vola aman-karena fa manahoana ny any anaty any, inona le vokisanao? So de verinareo indray mantsy fa ny olona mahantra niditra ny lanitra. Possible mihitsy olona mahantra fa mbola ny nofo ihany ny vokisana. Ny fitiritana no vokisana. Ny faniriana no vokisana. Ozy ateo ny manohatra an'Andriamanitra no vokisana. Manohatra an'Andriamanitra ny olona mampatonga azy mitady lalana foana isaky ny mihetsika io e. Vao miona dia inona ny lalana any aminareo manaragana tafitana tena marina. Migrevy izy manao an'iny fa migrevy anaty fotsiny dia aiza dia ohatr'izao foana ve tsika ary dada? Ry anina tafita tsika tsy tafita. Nofo zany. Ary rehefa omenao vahany zay nofo zay, toerin'izay ny fanahana. Fa rehefa misy zavatra ohatr'izay mameno anao, jereo tsara ny fiadiany Davida ary miveriny tsika amin'ilay Efesiana 4:9 zay miresaka mikasika ny ampinga finoana sy ny tenin'Andriamanitra sabatra fana. Ozy Davida miresaka amin'ny fanahy, ry fanahiko. Nahoana no mitoloko ato anatiko ianao ka mitanondrika mitsangany ianao fa mbola na tenan Jehova foana isika, amena. Le fanahy mihinan-kina poana. Le fanahy moa zany le amma nofo. So de mifangaro aminao le resaka ny amma de nofo, ny amma de nofo. Mihinan-kina-poana le fanahy, mihinan-kina-poana le amma moa zany le izy fa ny any amin'ny testamenta taloha tsisy resaka esprit any fa amma daholo. Mihinan-kina-poana, inona zavatra ataon'le nofo any? Mihinana ny zavatra mitranga. Ohatr'izao zavatra miseo. Sahirantsika. Be ny problema tsika. Tokony ohatran'izao, tokony ohatran'izao. Fa maninona tiany ohatran'izao? Mihinana dia mihinana dia mihinana dia milofika ny farany tereraka. Ozy Davida amin'izay ny se resezira dia ny resaka tamin'ny fanahy, fanahiko. Zay natao hoe mandehana araka ho fanahy. Azonao zany? Tsy avely izy ihinana zava-poana tahak'izany. Ihinana fandevy leven'ny olona. Ihinana fanambanian'ny olona. Ihinana fitsiritana. Ihinana fialonana. Amin'ny maha-olombelona antsika mety misy zany. So anao mihevitra hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tena tsisy tsony. Za tsy mialo zany tsony mihitsy. Mandangy ianao. Misy maniditsidina kely eny foana ny anatintsika. Ny alalanao azy vao misy pincement kely any anatinao any, zay. Misy olona mamoaka kiraro vaovao dia ohatry manaikitra kely zany ny any anatiny, ianao fa mangata-paraky misy manaikitra kely. Ny vava tsy miteny fa zay le nofo zay. Dia raha vao tohizanao izy amin'iny, zany mampatonga antsika tena ferana mihitsy ny fifandraisana manolona. Raha vao iny ny resanao manolona dia ampiana le sakafon'le zavatra hanina ngereny. Tsy vrai zany reny fa iza ny atakarina fo. Zany ny tenen'ny nofo io. Zavatra mora simba reny. Misy fialonana zay any anaty any. Dia aza fokisana izy. Ozy Davida nyresaka tamin'ny fanahy, ny fanahiko. Ianao tsy mahazo mitoloko zany. Mila mitraka ianao dia mila manantena an'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mandeha araka ny fanahy. Tonga dia tapina ny sakafon'le nofo. Mandehana araka ny fanahy dia tsy tanteraka ny filany nofo. Dia tapina ho azy ny fijangajangana, falitoana, fijeritretrona, fanompotsana. Ina mahatonga ny olona mijangajanga tsy misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny vadiny. Fa mahita ny tokantran'ny olona ohatran'ny mahafinaritra be. Fampitatany le vadiko tsy mamame anina. Tsy mamame fahafapo. Tsy mboatr'izay lelahany. Lehilahin'olona jereo zany izy. Jerijery an'le sary le hitanao le mitondra le ina moa? Le gâteau vola reny. Jerijery an'ireny. Verinao fa tsisy impact tany amin'ny nofonao reny. Misakafo tsara izy amin'ireny. Hoaniny tsara mihitsy. Tonga varina raha misy tsisy ninina nataony tonga dia miakatra fitsotro zao.
tsy hay mihitsy hoe inona ny ifandraisany fa ahoana ary zany fa inona ary nataoko tamin'ny maraina fa ahoana ary fomba nialako teto so dia adiniko ary nanao bizou ka izy le raha matony jery manicake saika moa ny anarany gâteau vola jery gâteau vola atao Facebook tao izy dia nomboka mandeha amin'izay fisainana dia vola tsy mamahana fotsiny zany mihitsy ianao rery nahazo lehilahy ohatran'ireny za vehivavy feno erany tanàny dia ianao natongavany ozona ho amin'ny mahatonga an'io ozona zany iny sakafo azonao dia ianao taloha resy lahatra hoe tena vady avy amin'ny tompo io fa rehefa mahita an'izany ianao tena le mba diso ary ako so dia mba zao misy zavatra be dehibe hafafa satana zay sakafo ny nofo avokoa fa anjaranao no misafidy za handeha araka ny fanahy za hisaotra an'Andriamanitra rehefa tonga ny ataky tsy fantatra hoe firy amin'ny rahalahy no misaotra an'Andriamanitra no ny avady fa za aloha misaotra ny tompony avady tsy miandry ataky so averinao hoe misy ataky nga pasteur tsy miandry ataky zany fa reny ny sakafo zay alefa ny devoly reny mijery ny zanak'olona ianao mahay tsara zanakao tao tsy hita be ihany jery tele izy te ohatr'izao mipoziny ianao te amely be ajery rety poziny rery Jesosy mampite amely amin'ity kapa ty le nofo mihinana dia mamokatra toy-po miafina ny anatintsika izy nyetsy miteny iza miteny aminao mihinana eo tsy miteny an'izany izy fa tsika manao investissement foana isaky ny mietsika mizavatra mitranga rehetra mamahana foantsika rehefa tsy fanatsika zava-panany fanatsika dia afy zao tontolo zao mamahana ny nofotsika amin'ny zavatra ranofo dia mamokatra toy-po be dehibe dia mahatonga anao ho reraka mahatonga anao hanamely tena amin'izay rehefa avy eo raha tonga izao Jesosy ohatran'ny tsy fofonjako raha ohatran'izao dia ohatran'izao za teto mbola ohatran'izao nisy fotoana jereko nisy discussion n'olona zay tao anatin'ny Bible tao anaty Facebook tao toy discussion fialabe le izy fa niresaka tamiko indray loha ohatrany hoe rehefa ohatran'izay zany dia mijery kely hoe inona no efa fampiresako tamin'ity olona ity dia niresaka le olona ao dia izy miresaka amiko zany tany volana maro lasa tany pasteur zaho tena sahirana be mihitsy fa manota foana ty za ty tsy hitako mihitsy atao pasteur dia izy fa inona aloha le otanao tantarao inona le otanao pasteur tsy mety afaka miparaka mihitsy ohatrany hitako mihitsy ny fomba fitenana pasteur tsy mety afaka miparaka mihitsy samy resaka aminao za resaka tamin'izao lazaiko anao lasa mijery an'izany problème zany Jesosy jerena mana fahalemena ianao Jesosy jerena aza mijery paraky rehefa mbola te hinana mangididy be lela hoany any loha fa rehefa mijery an' Jesosy ianao rehefa mibanjina an' Jesosy ianao zay natao hoe mandeha araka ny fanahy rehefa mandeha araka ny fanahy ianao reso azo filany nofo mandehana araka ny fanahy zay mitranga fiainanao androany mandehana araka ny fanahy raha variny ianao mandehana araka ny fanahy fa ny danger ao anatin'io dia misy devoly foana mijery ary mitady amoky ny nofotsika anjarantsika mihitsy manapaka tsy fokesako tsony taloha zany resaka hoe mandeha araka ny nofo zany atao hoe mandeha araka ny nofo zany mijery film foana isanandro jery série foana fa tsy zay ny le izy reny zavatra ivelany reny fa inona ny vokisan'io série io anao zay ny atao hoe araka ny nofo manome zavatra ny anatinao any io mamafy zavatra any io mamafy toe-po na film jerentsika io ary misy zavatra be dehibe mila filtrena amin'izao taona 2023 zao fa tsy haiko ianao raha mba natsikatra fa ny anaty dessin animé any ny zavatra sisiky ny vazahany ankehitriny fitezanan'ireo zanakitsika ireo hiaccepte ny fanambadian'ny tovy fananany jereo ingy mba mijereo dessin animé reny Walt Disney reny dia jereo fa misy ankizy kely manana 2 papa ao anatin'ireny
misy ankizy kely manana deux maman any anatiny ihany dia asaina acceptena zany ny afahany sakafomenany lay asainao ampianareo sotra masiny mandeha any ianao araka ny fana dia resinao zany dia tsy mampaninona anao zay mbola iainanao ankehitriny dia afaka mifaly ianao dia gaga ianao rehefa avy eo fa misy olona manan-javatra betsaka kokoa noho ianao tsy mandalo ny adinao nefa ianao falifaly sy mitsikitsiky ianao matsapa fiadanana satria manina misakafo ny fanahinao. Amen. So fanatrianao fotoam-bavaka zao misakafo fanahinao omeo sakafo izy dia hitanao fa tsy mila miady be zany ianao tsy mila zany dia tonga ho azy hozy aho hoe fa manino zay tsy mitory fitahina satria mamelona fotsiny any anaty any lay manofo zany rehefa hitantara aminao eto rehefa maheno eto ianao fitantarana an'izany dia taitra koa ny nofo any anatinao any dia ary le anary Jesosy mba ahoana ianao kosa rangaha miangatra izay finyefatra ny joro vavolombelona ny anana ny ray ara-tsisy fa rehefa le zava-panano ilomaizanao sy ataonao zava-dehibe mitovy ihany ny fahotana sy ny nofo tonga ho azy io ny fahotana ny ina moa ny fialana amin'ny fahotana sy ny fisiny ny fitahiana ny famahana olana meny antsika maimaimpona nge zany ozy izy sa tsy samonina zay Romanina 9:9 omeny atsika maimaimpona miaraka amin'ny Jesosy zany ka sakafonao androano menanao maimaimpona raha mila trano ianao rapitso menanao maimaimpona zany raha mila ovatrano ianao menanao maimaimpona zany fa tsy zany no ilaina amahanana ny nofonao foana fa rehefa vokisanao an'izany foana ny nofonao aiza indray ny ahitana vola zatsy aiza indray ny ahitana vola zaroa hitady vola ny ataonao eto ambonin'ny tany dia Jesosy masina milaza zay doana vola tsy mety ho voky vola zay fahananao any nofonao io dia zay no mahavoky azy rehefa omenao foana ny nofo izy ihany no mitombo dia fanahinao memiena dia ianao mereraka ianao mety tsy manao sitrapon'Andriamanitra fitahiana mety mitombo ny vola mety me mandeha fidiram-bola sy ny sisa fa gaga ianao amin'ny alina taloha matory tsara zao misy alika miady dia fa taitra be miatsambotra ambo fandreo misy zavatra tsy milamina tsony any anaty maheno vaovao dia efa mba tonga saina rehefa ny ankizy miteny aza tonga dia tenena mafy amin'ny mama tovy moramora resao moramora fa misy tsy milamina ny dika azy so dia mitsipaky indre mandeha mama maheno zay inona ao tsy overina tsony zany hoe tokony fiainany zanak'Andriamanitra tokony feno ary voky zava-panahy fa tsy vokisana zavatra ranofo. Amen. Tatsika hivavaka ankehitriny samy mitsangana dia mba mandinika ny fiainany ao anatin'izany raha nomena fitahiana ianao aza vokisana an'izany ny fonao sy fanahinao misaora azy ny amin'ny zavatra rehetra fa misaora azy mihoatra ny amin'ny famonjeny ianao ny amin'ny fitantanany ianao ny amin'ny fitondrany ianao misaora azy ny amin'ny problema misaora azy ny amin'ny ady sarotra misaora azy ny amin'ny tsy ampozina na ny amin'ny olon-dratsy zay tonga eo fiainanao ary na ny olona zay mitady anisy ratsy ianao ary fa mahatonga anao hitodika ao amin'izany samy mivavaka ankehitriny raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto